Faly miarabantsika rehetra indray ry havako nahatratra ity alatsinainy ity hivavaka isika. Ry Andriamanitra velona misaotra sy midera mankalaza anao zahay noho ny fahasoavana lehibe izay narotsakao eo amin'ny fiainanay, ahatsiarovanay sy ahatsapahanay. Fa velona ianao Jesoa, resy ny fasana, resy ny fahafatesana, resy ny aizina, resy Satana. Fa mandresy kosa ianao ary velona mandrakizay. Zany fahavelomanao zany Tompo tianay sy irinay hitoetra aminay mandrakariva, ka izany no hideranay sy hamezanay voninahitra ny anaranao. Amaky ny teninao zay voalahatra ho anay amin'ity andro anio ity indray zahay ankehitriny, dia aoka ny fanainao masina hitoetra betsaka ty anatinay, andraisanay ny teny tsara, iorenanay amin'ny finoana marina sy amin'ny fahatokinanao Andriamanitra. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay sy angatanay zany mivavaka izany. Amen. Ny mofinaina voalahatra ho antsika ry havako amin'ity andro anio ity dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Matio toko faha 8:20, ny andininy faha 2:10 hatramin'ny faha 5:10. Matio toko faha 8:20, andininy faha 2:10 hatramin'ny faha 5:10. Vakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho ny nandeha izy ireo, indreny ny mpiambina sasany nakany an-tanàna ka nilaza tamin'ny lohampisorona ny zavatra rehetra izay vao niseho. Ary rehefa niangona izy mba amin'ny loholona, dia niara-ny hevitra ka nanome vola be ny miaramila ary nanao hoe, lazao hoe ny mpianany no tonga alina ka nangalatra azy, raha sendra natory izahay. Ary raha misy milaza izany amin'ny gouvernoura, izay dia ampanaiky azy ka anao zay tsy ampaninona anareo. Dia nandray ny vola izy ka nanao araka izany izay ny teny nomeny azy. Ary izany teny izany dia nahelony jiosy mandraka androany. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity tantara ity ry havako dia maneho amintsika ny vokatry ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, tamin'ireo izay niapanga sy nanameloka an Jesosy Kristy, ireo tsy tia azy, ireo izay nanolotra ny tompo tsaraina tamin'ny Pilato sy ny mpisorona be, dia tsy iza zany fa ireo lohampisorona sy ny loholona ny Sinodriona izany. Rehefa antsangana tamin'ny maty koa ny tompo ry havako, dia hita teo ny vavolombelona marina, ka lasa nanambara ny zava-nisy marina tahaka nataon'ireo vehivavy anankiroa na telo, tahaka nataon'ireo lehilahy izay nifanena tamin'i Jesoa, ary tahaka nataon'ireo mpianatra 12 Fa hetsakilan'izay dia misy kosa ireo vavolombelona nahita ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty, saingy nanaiky hamadika ny marina. Lesinao antsika ry havako amin'ity andro an'ity dia ny hoe ny vavolombelon'ny fitsanganan'ny tompo amin'ny maty dia voalohany, vavolombelona tsy manao kolikoly hamadika ny marina. Ny vavolombelon'ny fitsanganan'ny tompo amin'ny maty dia vavolombelona tsy manao kolikoly hamadika ny marina. Ambaran'ny 2:10 fa nahita ny zavatra niseho teo amin'ny fasana ireo mpiambina, araka ny fitantarana izay hitantsika eto. Ny 1:1 hatramin'ny 1:10 zany dia hitan'ireo mpiambina ireo avokoa ny nisehony. Hitany ny nahatongavan'ny Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray eo amin'ny 1:1. Hitany mpiambina reny ny ororo tany mafy sy ny anjelon'ny tompo nidina avy tany an-danitra
ka nanakidiny vato eo amin'ny 12 ary vokatr'izany aza de mivadi-po mihitsy reto mpiambona araka ny ambarany 14 manao hoe ary ny mpiambona ny vadi-po noho ny fahatahorany azy ka tonga tahaka ny maty. Henony reto mpiambona ireto ny resaka ny fanaovan'ilay anjelon'ny tompo zay nilaza fa velona ny tompo tamin'ireo vehivavy izay teny amin'ny fasana, ary de hita ny reto mpiambona reto ny fasana foana izay ambaro amin'ny 15 ka hatramin'ny 17. Fa ankoatr'izany de marihana tsara koa fa fasana tsara fiambenana ity nasiana ny tompo ity araka ny baiko zay nomeny Pilato eo amin'ny toko 720 andininy 520 sy 920 de ho Pilato taminy maka mpiambona ka mandehana ary ataovy mafy arak'izay hainareo ny fiambenana. Ary noho ny lasa izy de nalatsa ny mpiambona hiambina mafy ny fasana rehefa nasiany tombo-kase ny vato. Azo lazaina zany fa nanao ny asany ireto mpiambona ireto, saingy koa nahita ny asan'Andriamanitra lehibe izay nanakidiny vato ka nanangana an Jesosy Kristy tamin'ny maty. Zany zavatra izany ankehitriny no ambarany 9:10 manao hoe ary no nandeha izy ireo indreny ny mpiambona sasana ka ny tanàna ka nilaza tamin'ny lohampisorona ny zavatra rehetra izay vao niseho. Zay rehetrarehetra ny tany saina teo izay zany no zavatra hitany ka nitantarainy tany amin'ny lohampisorona sy ny olona. Indrisy anefa riavako, indrisy eny indrisy fa roboka tamin'ny fanaovana kolikoly indray ireo manam-pahefana jiosy ka nanomana vola be ho an'ireto miaramila mba hamadiana ny marina. Jesoa nitsangana tamin'ny maty de Jesoa natsangan'Andriamanitra no indro ovaina sy terena fa lazaina fa nangalariny mpianatra noho ny amin'ny hery ny vola sy ny kolikoly. Tsy mety maty voalavo akibo mihitsy arak'izany reto manam-pahefana jiosy mpitary-pivavahana jiosy reto fa efa niapangan Jesosy izy ireo ary de matahotra hatramin'ny farany ny herin'i Jesosy ka mitady ny fomba rehetra androdanana sy anafoanana am Jesosy sy ny fampianarana. Zadratry loatra ireto mpitary-pivavahana jiosy reto ka mividy ny herin'Andriamanitra amin'ny volany anaova ny kolikoly hatramin'ny raharaha momba an Jesosy rehetra. Aoka ho tsarotsika riavako malala fa efa novidiny reto lohampisorona jiosy reto tamin'ny vola 30 sekely 30 i Jodasy ka natonga azy hamadika ny tompo any amin'ny toko 420 andininy 420 ka hatramin'ny 420 ahitantsika izany. Efa noterena mivantana fotsiny tsotro zao ny fanolorana an Jesosy ho tsaraina sy ny fiapangana azy teo anatrehan'ny fitsarana. Nanao kolikoly tsotro zao reto lohampisorona ka nitaona ny vahoaka nitaona ny vahoaka nitaky any Barabasy izay jiolaraindany raha toka i Jesosy ny tokony avoaka any ka nomboana tamin'ny hazo fijalinan'ny tompo. Fa mbola kolikoly ihany no ny fandrarany reto mpitary-pivavahana jiosy reto tamin'ny andro sabata ka niangavy amin'ny Pilato mba hampiambina tsara ny fasana hitantsika arak'izay hita teo eo amin'ny toko 720 andininy 220 sy ny manaraka. Riavako malala, natoinona ezaky ny olombelona hanafina ny marina, lay tena marina de lay filazany tsara marina tsy ho voafehan'ny kolikoly na ny vola na oviana na ho mandrak'izay ny marina. Andriamanitra mantsy ny marina
Andriamanitra fahamarinana izy araka ny tenin Jesosy manao hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Noho izany nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy handresy ny kolikoly, handresy ny sisibola izay nataon'ny mpisorona sy ny olona fa aseho miariary, fa tsy asan'olombelona fa asan'Andriamanitra ny fananganana an Jesosy Kristy tamin'ny maty. Noho izany tsy ho resy mandrakizay ny marina, ny filazantsara, ny vaovao mafaly. Meteza ary isika fiangonana riavako ho vavolombelon'ny fitsanganan'ny tompo amin'ny maty ka hanambarany marina, tsy ho resy ny sisibola, tsy ho resy ny kolikoly, ary eo ka tsy ny volany hanapaka sy hanjaka ao anatin'ny fiangonana ka hanafina sy ampisirika indray ny votoaton'ny filazantsara izay antom-pisin'ny fiangonana. Ao ka tsy ny vola no atao ambony ao anatin'ny fiangonana mihoatra no ny tena votoaton'ny filazantsara dia ny fanambarana ny vaovao mafaly marina zany. Ny vavolombelon'ny fitsanganan'ny tompo amin'ny maty mantsy dia vavolombelona mampandresy ny marina, vavolombelona tsy resy ny kolikoly, tsy resy ny herin'ny vola. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika ihany koa riavaka eto amin'ity soratra masina ity dia ny hoe ny vavolombelon'ny fitsanganan'ny tompo amin'ny maty dia vavolombelona tsy manely tsao, tsy manely vaovao tsy marina. Vavolombelona tsy manely tsao, vavolombelona tsy manely vaovao tsy marina. Ny 5:15 manao hoe dia nandray ny vola izy ka nanao araka ny teny nomena azy, ary zany teny zany dia nahelo ny jiosy mandrak'androany. Tsy vitany hoe nandainga sy nanafina ny marina fotsiny reto mpitary-pivavahana jiosy izay ny ray tsikombakomba, ny ray petsapetsa tamin'ireo miaramila mpiambina, fa hitantsika eto fa akoatra ny fanafenana ny marina, ny fanaovana kolikoly, dia indro mbola manely vaovao tsy marina ihany koa izy. Mihoatra noho izay efa nataony teo, namadika ny marina, dia mbola indro manely vaovao tsy marina. Nolazainy indray fa ny mpianatra ny tonga alina ka nangalatra ny faty raha sendra natory izahay, hoy eo amin'ny 12. Filazana atao miampangatena ihany raha ny miaramila mpiambina no resana, fa lazaina fa natory ny mpiambina kanefa mpiambina ve dia atory, nefa tsy mpiambina iray fa mpiambina maromaro ary fasana tsara fiambenana. Lazaina fa hitantsika araka ny didin'ny Pilato eo amin'ny 15 sy 19 dia milaza tsara hoe ataovy mafy arak'izay hainareo ny fiambenana. Dia iza moa zany ireto mpianatra izay sady tanapolo tsy andian-jiolahy, tsy havanana amin'ny fandrobana no havita hahavaky ny fasana tsara fiambenana araka ny didin'ny Pilato? Sa ve vao maika koloza raha lazaina fa raha ireo vehivavy tonga ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro no lazaina fa nangalatra ny faty, dia sanatria ve mpiambina resim-bavy no nisy tao? Ny marina dia zao riavako, vaovao tsy marina no nahely na noterena nahely, ary ny loza aza dia izany finoana miorina amin'ny vaovao tsy marina, vaovao finoana miorina amin'ny honoono sy ny tsaozany no indro finoana iorena ny finoana jiosy mandraka ankehitriny. Ka ireo mpitary-pivavahana jiosy mihitsy no vonona hiandany sy hiaro ny laingy, araka ny hitantsika amin'ny 5:15. Ary raha misy milaza izany amin'ny gouvernour, izay dia ampanaiky azy ka anao izay tsy ampaninona anareo.
ry havako, ny marina na fenina, ny langa no nafafy, aely ary aparitaka. Efa hatramy voateraka Jesoa no nanafenana ny marina ka nanana ny Heroda mpanjaka fahasahina handripaka sy hampamono ny zazalahy kely latsaka ny rotaona rehetra tao amin'ny tany nanana ny fanapahana. Raha vao niasa Jesosy Kristy, nanafaka olona maro, nanao asa famantarana, de noezana sy naparitaka ny langy fa ny marina na fenina. Eny, na fenina ny marina ka nilazaina mihitsy aza hoe sy zanaka mpandrafitra io ve. Indro nitsangana matindray zao ny tompo, dia fenina koa ny marina, ka vaovao tsy marina no aparitaka hoe lazao fa ny mpianatra ny nangalatra azy. Efa hevipetsin'ny Sinedriona sy ny loham-pisorona, efa voaomana alohan'izay hitsanganan'ny tompo tamin'ny maty zany. Hitantsika eo amin'ny toko 7 andininy 12 sy ny manaraka zany. Ry havako malala, zao no izy. Nitsangana tamin'ny maty marina ny tompo, velona ny tompo, zay ny marina. Tsy azo ofenina na oviana ny marina. Ary eo ka mpino tsy ho isan'ireo zay fanetry be ny firenena, mpiray tsikombakomba, mpiray petsapetsa hanafina ny marina ka hamparitaka vaovao tsy marina. Aoka tsy mpino mihitsy no isan'ny mpandray anjara biriky hanely vaovao tsy marina na hanely tsao mihitsy aza. Amizao fianaky ny valanaretina Covid-19 izao, aoka tsy ny kristianina mihitsy no ampita ny tambajotra serasera hampiely vaovao mampitaintaina na hampiely vaovao mampatahotra, ary misy amin'izy ireny mihitsy aza vaovao tsy marina na tsao mihitsy. Miazakazaka fotsiny tsotro zao isika mampiely, manaparitaka, manao partage, nefa tsy marina akory, tsy voapirofo akory, tsao na lainga mihitsy ary. Inona moa no antony mahatonga antsika ho maikamaika hanaparitaka vaovao momba ny Covid-19 ohatra? Raha misy ireo sampandraharaha sy tompon'andraikitra manokana izay tokony hanambara ny vaovao mahakasika izany, na ninona isika kristianina tsy handray ny andraikitra tandrifantsika ho mpanaparitaka ny vaovao mahafaly, lay vaovao marina de ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty, lay fanambarana ny votoatin'ny filazantsara soa, de Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny andro fahatelo. Ry havako malala, aoka ho mpanaparitaka ny vaovao marina makasika ny filazantsara isika, ho vavolombelona milaza sy manambara ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Izy rery mantsy ny marina, ary izy no tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Fa isika kosa, aoka tsy ho mpisakaiza amin'ny lainga sy ny mpandanga sy ny ray ny lainga de ilay satana ratsy zany. Ry havako, vaovao mahafaly, vaovao tsara, filazana tsara, hampitaina sy omena ny olona, ampitosana ny tambajotra serasera, de ambarao fa velona Jesoa nitsangana tamin'ny maty izy. Raha fehezina ry havako zany ten'Andriamanitra izany de zao: zay rehetra mafo sy nanamafo ary manana ny fo vato rehetra, rehefa nandalo ny Jesosy Kristy nombona tamin'ny hazo fijaliana na ny andro vomamasina, de nahitana fiovana tahaka ilay kapiteny izay niaiky manao hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Fa izay tsy natratra izany de niova sy niavao rehefa nandalo ny fitsanganana tamin'ny maty na ny andro Pasika, tahaka ireo andiam-behivavy zay lasa nanambara vaovao mahafaly,
tahaka ireo mpianatra amin'ny rahalahy, tahaka ny apôstôly 250 eny isy amin'izany ny fanambarana izay nataony Tomasy manao hoe tompoko sy Andriamanitra, nandalo ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty na ny andro Pasika. Fa ny ankoatr'izany kosa dia ireto izay mpamily manidiny fony, mpamily ny marina, mandaa ny marina ka manakipo ny masony eo anatrehan'ny marina, dia ireo Synedriona, lohan'ny mpisorona, ny loholona, ny miray petsapetsa tamin'ny miaramila mpiambina izay nandaa sy namadika ny marina. Fa ianao kosa asio dikany aminao ny zoma masina nanombohana amin'ny tompo tamin'ny hazo fijaliana. Eny, asio vidiny aminao ny nahafatesan'ny tompo. Fa mihoatra noho izany, omeo lanja, omeo dika, ambarao, ampitao fa nandalo ny Pasika ianao, dia ilay andro nitsanganan'ny tompo tamin'ny maty maneho ny fahavelomana, nandresy ny fasana, nandresy ny fahafatesana, nandresy ny ota, nandresy any Satana koa aza. Ambarao ombenombeny ka aoka ianao isan'ny mpiombona ny mpandray ny filazantsara, ny baiko ny filazantsara, hanambara ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty. Dia mahereza ry havako ho amin'izany fanambarana tsara izay omen'ny tompo anao izany. Ho an'Andriamanitra irery an'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa menao safidy tsara ho mpanambara tsara sy mpanambara marina, dia ianao Jesosy Kristy votoanton'ny filazantsara lay nitsangana tamin'ny maty. Ary resy lahatra sy mino zany izay ankehitriny ka ho vonona ho mpanambara amin'ny manodidina, amin'ny sehatra rehetra misy anay. Fa velona ianao, resinao fahafatesana, nitsangana tamin'ny maty ianao. Zany fahavelomanao zany Tompo irinay toetra ao anatinay, anananay fahavelomana maharitra mandrakizay, anananay ny fanantenana tsara ao aminao Jesosy Kristy. Dia amin'ny anaranao nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen.